lisa mampiady foko ireo ny teny hoe lisany ao Antananarivo ao a genocide ao Antananarivo ihany ve no genocide eraky Madagasikara. De fanontaniana tsotra ny anano apetraka hoe fa hatramin'ny novily ny lisany tany amin'ny faritra no nandray fanapahan-kevitra na nitarika zavatra de nisy amin'ny pacte le izy fa zanfaly mifanakiakihana hoe lisany ao Antananarivo ao ihany ve ny genocide sy ny ohatran'izany a fa raha navita lisany de nanaova fa tsisy idirany hoe fampidina foko hoe satria ampovoatany satria sisy tany de misy iny. Tsy todisika amin'ny farany vidéo iny fa ho anao zay mila vidéo complet apetraka ao amin'ny commentaire zegny ny lien fa anao mizaha vidéo complet fa agny amin'ny page GNZ Madagascar no misy ny vidéo de ivaliako le izy momba hoe lisany mpampiady foko. Ino ma idiran'le hoe mampiady foko raha ohatra ka anaro GNZ ao Antananarivo mandray décision idigny an-dalambe alors que zahay victime mbola tsendriky ny idigny an-dalambe. Ino ma ivolagnako hoe zahay victime momba zegny resaka décentralisation zegny. Za magnambara anareo fa tsisy olo mangetaeta zegny décentralisation zegny plus que zahay amin'ny faritra. Zahay no tegna mangetaheta io province autonome io. Fa zay mbola tsendriky ny idigny an-dalambe satria ny fagnaragna tamin'ny colonel Mikael ary nampanantegna moa i colonel Mikael mbola tsy nivadiky amin'ny fifagnaragna hatramin'izio ty fa iambiny ny concertation nationale de rehefa aby ny concertation nationale miova rafitry miambiny zahay momba ny jiro sy rano. Tsisy antany misy délestage mandilatra i Diego io izy ko mbola a Madagasikara na mbola tamin'ny fa Andry Rajoely Diego io antany tegna misy délestage ta Madagasikara isaka tamin'ny fotoagna zio ty fa mbola tsendriky nidiny an-dalambe i Diego ary hita fa miasa ny fanjakana nahazo groupe zay Diego amin'ny fotoagna antsika mikoragna zio ty tagny Antsirabe efa vita many problème efa mandeha koa ny jiro agny Antsirabe. Ny fanjakana hitan'olo fa miasa ary zegny avian'olo tsy midiny an-dalambe miaraka aminareo GNZ satria hitan'olo fa ninareo efa tsy izy efa miala agnatin'ny canal tokony izorany GNZ ny raha ataonareo. Iery zoma nametraka candidature ilatsaka ministre tsy lany izy de boka eo amizegny nagnano marche pacifique ce qui veut dire hoe raha tafiditra tao amin'ny gouvernement izy tsy hitanareo niaraka taminareo tary fa tsy tafiditra fo izy niaraka taminareo nagnano marche pacifique izy satria ny olo tokony hiady décentralisation zegny de zahay amin'ny faritra fa zahay tsy misikoseko karaha ataonareo. Mitaraigny zahay managna député zahay mandefa afatra amin'ny colonel Mikael ary mamaly afatra ny gouvernement fa rehefa avy kosa ny concertation nationale tsy wisy ny fagnovoan-drafitra io zahay ndraiky mivadika amin'ny colonel à 100%. Ary za zao mivolagna aminareo zio ty izy koa niala amin'ny resaka zegny colonel za miaraka aminareo à 100%. Fa tsy hoe iniany de iniany miova niany rafitry miova raha jiaby niany raha vagna aby raha jiaby iniany niany ty de mila résultat niany ty. Na ny expert aza mahafantatra tsara fa io problème ny jirama io tsy voavaha agnatiny 5 ans. Expert zegny olo jiaby mahefa io tsy voavaha agnatiny 5 ans na toa io tsy voavaha atramizay ka atramizao io tsy voavaha bitibitiky niany ty fa au moins zegny ny fanjakana miasa